Ny teny mahafindra tendrombohitra. Faly miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy tratra izao andro anio izao. Ny teny mahafindra tendrombohitra ao amin'ny Hébreu 12 ny andininy 5 no andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny. Fa raha izy ireo tsy afa-nandositra tamin'ny andavany ilain'ny laza ny tenin'Andriamanitra taminy tetỳ ambonin'ny tany, maika fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra. Indray andro ry havana nijoro teo amin'ny varavaran'ny fasana iray Jesosy, ka nikika mafy tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa, ary nivoaka ny faty tamin'izay fotoana izay noho ny tenin'i Jesosy. Ndray mankakoho, ny teny mafy ny rivotra, ny teny mafy ny ranomasina Jesosy hoe mangina mitsahara, ary niaraka tamin'izay dia tonga toy ny tsara ny andro. Maro no ohatra azo raisina ry havana mikasika an'izay Jesosy ny teny izay fa ny zavatra hita tamin'ilay izy dia izao, afaka mibaiko ny zavatra rehetra ny tenin'i Jesosy, ary amin'izay fotoana izay tsy maintsy tonga, tsy maintsy manaika izay rehetrarehetra baikoan'i Jesosy izay. Ary raha jerentsika kosa amin'ny asan'ny apôstôly ao 7:9, fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Eto kosa indray zany dia ny vavan'i Petera sy Jaona nampiasain'Andriamanitra, nampitsanganana n'ilay malemy, olona malemy kilemaina izay nipetraka nangataka teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Tamin'izay anefa ny dia hita mazava fa tena nitovy ihany ny vokany sy ny herin'ilay teny, ohatran'ilay Jesosy izay ny teny fotsiny dia tonga dia nanaiky avy hatrany ny baikony na dia ny maty tao am-pasana azy. Dia nisy zava-mahagaga koa izany natalanjona ny olona rehetra nanatrika an'izany zavatra nataon'i Petera sy Jaona izany. Hoy ny teny eto hoe tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny. Izany ry havana ny tian'ny Tompo ambara amiko sy aminao eto, mba tsy handavantsika izay miteny, satria hitantsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova mihitsy, na teo Jesosy na tsy teo Jesosy, na Jesosy mivantana ny hita maso teo, na ny mpianatra ny tompony teo. Rehefa Jesosy no miteny dia tanteraka foana ilay teniny izay lazain'ny vavany. Noho izany ry havana, alohan'ny andrenesanao sy henono ny toriteny any am-piangonana, mba mangatahanga amin'i Jesosy, mangatahana ny fanahy masiny. Aoka Jesosy hoe mba ianao mihitsy no teny amiko, mivantana androany. Mety pastera, mety mpiandry, mety diakona no hitanao amin'ny toriteny eo, fa mangataha amin'i Jesosy mihitsy hoe ataovy mba tena tapeny mihitsy ny sofiko Jesosy, tsy handre afa-tsy ny feo anao, ary ampiasao io olona io mba tena ianao Jesosy mihitsy no hiteny mivantana amiko. Ny Romanina 10:7 ry havana dia milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Raha raisinao tsara zany ilay toriteny izay avy amin'ny tenin'i Kristy, dia ho tonga ao anatinao ny finoana, ary izay finoana izay ilay mahafindra tendrombohitra. Ny teny mahafindra tendrombohitra. Misy vokatra mivantana ary tonga aingana dia aingana eo amin'ny fandrenesanao toriteny. Misy vokatra mivantana sy fanasitranana
ary famonjena aingana dia aingana eo amin'ny fandrenesanao toriteny satria nahoana miara tonga amin'ny fomba tsy ampoizinao ny fandrenesanao an'ilay toriteny sy ny finoanao a ary ny finoanao miteraka fanasitranana na finoanao a miteraka mahafindra tendrombohitra tsy manam-potoana eritreretana akory ianao eo am-pandrenesanao an'izany toriteny zany fa tonga avy hatrany ny fanasitranana anao ary tonga avy hatrany a ny fanafahana ny olana rehetra ao aminao manomboka izao ry havana dia ataovy zava-dehibe aminao rehefa ho any am-piangonana ianao tena mangatah mihitsy hoe ianao ny alehako any Andriamanitra hoy mantsy ny Hebreo araka ny voalaza tamintsika teo tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny a fa raha izy ireo tsy afa-nandositra tamin'ny nandavany ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tetỳ ambonin'ny tany maika fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra amen.